Mandritra ny fotoana natanteran'ireo mpianatra ny fanadinam-panjakana BEPC dia mila mivimbina akanjo mafana izy ireo satria raha ny fampitambo-vao azo avy eo anivon'ny sampan-draharaha mampahafantatra ny mety toetr'andro dia ahitana andrahona matevina zany ny andro izay anombohany io fanadinam-panjakana BEPC io ny any amin'ny faritra sasany aza moa dia misy herika manify mihitsy midika zany fa mangatsika zany ny andro ary mila miomana ao amin'izay ny rehetra tato-bavao. Tahaka ny toetra ny androany dia andrahoana ihany koa ny andro rahampitso sy amin'ny fiandohan'ny herinandro anombohan'ny fiatrehana ny fanadinana BEPC raha ny eto an-drenivohitra no resahana araka ny tombana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro etsy Ampandrinomby. Hiakatra kely kosa ny maripana ambany indrindra. Inona dia voalohan'ny herinandro zany tsy dia misy ahina firy mety mandraondraona kely ny andro ny maraina misava ihany izy io rehefa avy eo. Fa ny mahakasika ny maripana angamba no tena tsara marina izay ho antsika eto Antananarivo no toetry ny andro fa ny toetry ny andro any ankoatra ny faritra antsika zany no misy orana ohatrany hoe any amin'ny faritra amin'ny Fianarantsoa zany mety misy orana ny maraina fa misava ihany koa zay rehefa avy eo. Raha mahakasika ny maripana antsika indray dia hita hoe misy fiakarany kely izy io ny ambany indrindra zany ny maripana ambany indrindra zany mety eo amin'ny 12 degré Celsius dia ny maripana ambony indrindra mety manakatra ny 20 degré na 20 degré Celsius amin'ny ankapobeny zany zay ohatrohatr'izay foana le maripana ao anatin'ny mandrapatonga ny amin'ny latsinainy any. Anorana malefaka amin'ny tsitapitapy kosa any amin'ny faritra Tsinanany Nosy iny dia ny any amin'ny faritra Toamasina, Antala, Sainte-Marie ary Vadivavy Fitovinany. Ho an'ireo mpiadina eto an-drenivohitra izany dia mila miomana hatrany amin'ny akanjo mafana sy ireo kojakoja ilaina amin'izany mba ahafahana miatrika tsara ny fanadinana. Ireo any amin'ny faritra misy orana kosa dia mila miomana amin'ny arorana.